Mbola iresaka baolina kitra izay antsika ny Kianjaben'ny Mahamasina no resahana satria dia andray lalao iraisam-pirenena rehefa ela tsy naray izany ny Kianjan'ny Mahamasina dia andray ny dingan'ny fanitsanana amin'ny fiadiana an'io tompon-dakany Afrika amin'ny taona 17 hikatroka amin'ny Angola zany ny Barian'i Madagasikara etsy amin'ny Kianjaben'ny Mahamasina misy ary ny fanazavana entin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra misahana ity kianja ity amin'ny tokony ho fanamboarana sy fikojakojana izany kianja zany mialoha ny andraisantsika zareo avy any Angola. Marina zany efa niomana ihany izay anakatona an'izy ity fa nisy moa le hoe ilaina maika le terrain dia atao anatiny ihany zay fanatona ny fédération Antananarivo dia fanampy eo dia moa zany le asa ambony terrain ohatr'izao tena sahan'ny direction dia raha mijery ianao zao efa bebe ihany ny faritra efa vita io fa anisan'ny mamaraparana amin'ny placage zay dia ny fédération efa name fasika name zesika dia mbola misy koa moa zany ny fanampiana orinan'io fa ny anay zany amin'ity herinandro ity tena manao an'le asa mafy dia amin'ny herinandro iny efa entretien sisany betsaka mamafy zezika manapaka manondraka dia raha marina zany tokony vonona ny terrain amin'izay fotoana zay satria nakatona tanteraka moa izy ity zany dia zay ny tena hitan'io fanafotony dia afahanay tena mbo miklabina amin'le fanamboarana azy. Mety manodididina ny firy zao ny mpiasa miandraikitra nyity kianja ity dia avy amin'ny service inona mety ho fitohizan'ny fanamboarana aorinan'ny lalao iraisam-pirenena. Zay zany hatramin'ny mpiasa eny amin'ny kianjana Alarobia zao dia tonga manao renfort ety ny fandraisanay zava-dehibe ny fandraisana n'io match international io satria efa elaela ihany Mahamasina zay tsy nahazo dia mino fa tsy tokony hisy olana intsony fandraisana azy. Mety toy amin'ny fanamboarana toy amin'ny fanamboarana tratrarina aloha zay tena tratra amin'ity satria tsy dia tsika loatra moa mandahatra an'izay fa miankina amin'ny toetrandro sy ny zavatra mitrango io fa raha marina mety tsy tena mbola vita azo tonga lavatra fa misy koa le match amin'ny 11 oktobra io zany tena mino fa any izy tena vita tsara so izy moa zany dia afaka mandray izy tsaraina amin'ny lalana izy zany.